Ie, salama indray sika. Tonga amin'ny tapany faharoa tsika amin'ity fizarana kely ity mahakasika ny fitoriana sy fiainana ny filazantsara amin'ny andavanandro. Mahafaly anà indray ny manao an'ity vidéo ity tonga fitahiana ho anao any ity vidéo ity tena faly afaka manompo anao indray andro any amin'ny alalan'ity fampianarana ity dia inoako hoe ho lasa fitahiana ho anao ny resaka izay hifanaovantsika androany. Fizarana moa no tena ataoko afaka maka endrika fampianarana koa izany fa ny tena tiako dia hoe hakasika ny fanahinao ny fizarana izay ataoko androany. Dia ny tompo hitan'ity toy amin'ny faharoa ity efa nivavaka ho an'ity tapany faharoa ity fa tonga dia tohizako raha ohatra ka hoe vao mijery ianao dia afaka manao pause kely dia mivavaka ianao mba handray mba ahafahany fanahy-masina tena hoe miteny ao anatin'ny fonao manamarina ny teny izay lazaiko ao anatin'ny fonao satria hozy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia mila témoin anankiroa dia miteny aminao zao fa tena mampirisika anao ary tena tsara izay tadidiko eto ilay fiangonana Fiainana zareo isaka misy olona mitory-teny dia miverifia an'izy ao anatin'ny ten'Andriamanitra hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve izany dia hitaniko ianao hanao an'izay dia afaka manao pause kely ianao eto afaka mivavaka. Ie, raha efa avy mivavaka ianao dia tohizantsika ilay resakantsika tamin'ny vidéo teo aloha hoe ny fiainana ny filazantsara dia ny fiainanao aloha. Ny tena marina dia hoe rehefa hitan'ny olona ianao fa niova dia mora kely amin'ny olona koa no mahita hoe ay tena miasa Andriamanitra. Misy fotoana rehefa miova ny fiainanao dia mora kely ho an'ny olona no manontany ianao hoe fa ahoana tsara kay. Rehefa mahita anao miaina zavatra hafa izy dia ny fitoriana filazantsara izany ataoko entre guillemets hoe tsy hoe asa be ilay izy fa miaina tsotra ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia mitondra vokatra ianao. Dia araka ny efa notenentsika koa rappel kely hoe ny réseaux sociaux ianao mampiasa réseaux sociaux mifandray amin'olona ianao mifandray amin'ny ankohonanao ianao dia ireny tsy tokony samihafa raha ohatra ka oharina amin'ilay zavatra torianao. Ny tena tsara aloha izany rehefa mitory ianao dia zavatra iainanao no torianao. Tsika izany ataontsika isan-taona na isam-bolana misy fitomboana tokony hitantsika amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia ao anatin'izay tena hoe zarao ny zavatra iainanao. Raha nahita zavatra na tsapa zavatra ianao satria izay ilay teny vakintsika tamin'iny tao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 hoe vous serez mes témoins ary ho vavolombelika ianareo. Hozy izy tonga aminareo fanahy masina dia omena fasahiana ianareo fa ihany koa ho tonga vavolombelika ianareo Jodia Jerosalema azafady Jodia manerana ny Jodia Samaria ary hatrany am-paran'ny tany. Dia mariako aloha fa ireo mission izay tenenin Jesosy ireo tsy hoe ao Jerosalema ihany aloha. Androany atery hiresaka momba ny Jerosalema fa ny mission antsika mahazanak'Andriamanitra antsika tsy Jerosalema rery. Dia nisy fotoana izay nirahan'i Jesosy andeha ho any ampitan-dranomasina dia tena mazava be ny zavatra notenenin Jesosy hoe tia ny toerana andehananareo. Dia nisy fotoana izay niresaka an'izy tamin'olona tamin'izany no nangataka fanohanana saotra izany izy ilay olona tamin'izay hoe tsy nangataka tamin'ny asa izay fa nizara tamina olon-kafa fotsiny hoe izay manana défi ohatran'izao fa andeha tory filazantsara. Dia nampiome anahy tao anatin'ilay izy teo ilay olona hoe nieto ary avy eo izy mbola tsy vita dia nareo andeha ho any. Dia somary mihomehy kely hoe indraindray tsy azon'ny olona ilay dikan'ilay hoe Jerosalema sy Jodia sy Samaria sy hatrany am-paran'ny tany. Zahako rehefa mandinika baiboly dia mijery grammaire be mihitsy. Zaho tia mandinika baiboly amin'ny teny frantsay ary appreciako ianao rehefa mandinika baiboly dia mampiasa version maromaro surtout hoe teny frantsay sy teny anglisy mijerefa an'ireo satria tena tsara ny mijery amin'izay. Matetika ny anatin'ny teny gasy misy zavatra latsaka, misy zavatra voadingana, misy zavatra diso ny dikan-teniny. Mpandika teny no miteny anareo an'izany. Misy zavatra misy dikan-teny diso dia tsy tena manampy ilay izy indraindray, tsy tena manampy antsika ao anatin'ny fanompoana, ao anatin'ny fahalalana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra.
te anentana anareo ako hoe rehefa manjika de jereo zay de ozy izy taminay hoe eto raha tsy vita ozy izy de andeha hoaisinareo de za moa rehefa ohatra hoe misy fotoana manazava misy fotoana tsy miady hevitra fa tamin'izay tsy miady hevitra misy fotoana navelako fotsiny fa nyteny niverina nijery grammaire ako de ozy izy hoe et vous serez mes témoins à Jérusalem, virgule, dans toute la Judée, virgule, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Afaka ny vavolombelona ianao amin'ireo stady anakefatra ireo, afaka vavolombelona ianao Jerosalema sy Jodia sy Samaria sy hatrany am-parantany de te hampahery anao ako. Mety misy aminareo mety nitenenan'Andriamanitra hoe alefako any an-naniny ianao fa mety hoe matahotra ve, mety hoe tsy sura ve nareo hoe ny ato ary tsy vita fa zay aloha apetrako de mialoha hoe tsy voatery vita ny ao Jerosalema, tsy voatery mino daholo ny ao Jerosalema vao andeha ho any am-parantany. Jereo tsara ny tantaran'ny mpianatra nisy amin'le asan'ny apôstôly toko faharoa tonga ny fanamasina tsy voatery nino daholo tao fa vao maika raha nyteny hoe mamo reo, zao reo, mandaingy reo, nanasitrana marary teo am-bavadin'ny fiangonana zareo de voahenjika indray fa nanampy an'zareo niparitaka nefa niny tsy voatery hoe nino daholo zany tao Jerosalema vao nandeha de zay anankiray apetrako fa androany anefany te resaka manokana momba ny Jerosalema anao sy ny Jerosalema napetraka Andriamanitra tao anatin'ny foko hoe resahana manokana ny Jerosalema satria matetika tsika mpitory Filazantsara ataoko hoe isika matetika ny akamaroan'ny olona moa zany ataoko hoe tsy ao anatin'izay sa hoe ny Jerosalema anao tsy mahita an'le vokatry ny fitiavana eny aminao. Efa niainako zany, efa tena niainako nandritra ny fotoana nampitovo de niaina tamin'ny ray aman-dreny ako de tamin'ny zavonan'olo tena ho an'i Jesosy Kristy tena hoe feno be mihitsy ny foko vao nafantatra zahako entre parenthèse 6 taona de efa nanontany tena hoe fa inona ny antom-pisiko nanomboka tamin'iza 6 taona de efa nangetahita fahamarinana tena mitady be ny eritrereto hoe fijaliana be ho ana zaza 6 taona zany tsy hoe fijaliana be hoe ohatry ny ahoana fa tena hoe ataontsika hoe miasa saina be te halala hoe fa iza makaiza ny fiainako, inona mahatonga na misy, inona ny antom-pisiko natao aninona, misy fotoana tena misy saina be deaibe tonga atao anaty tsy izay moa ny lohahevitrintsika zao fa tamin'izany de efa nanontany hoe makaiza ny fiainana de rehefa tonga amin'izay fantatro amin'izay hoe inona ny antom-pisiko de niazakazaka no tany an-trano nanaraka formation seriana formation anankely izay de tamin'ny farany no nahalala hoe aika izany ny antom-pisiko voavaly teo daholo le fanontaniako be deaibe nandritry ny taona maro de tao aorianan'izay nody tomany be mihitsy nandeha nody tamin'izay avy nanolo tena ho an'i Jesosy tamin'izay de nanomboka teo de nanapa-kevitra hoe zahako hitady an'Andriamanitra, nanomboka namaky baiboly, nanomboka nandinika an'io tenin'Andriamanitra io tena le passer des heures te halala an'Andriamanitra de tonga tao an-trano de nitarika ny tao an-trano de nresahako dada sy neniko zay zareo moa efa maty fa tamin'izany resahako zareo andao tsika ke tena directa be resaka tsika ke tena versany amin'ny afo be daholo fa zao andao tsika hivavaka de andao anao fitaom-pivavahana ato an-trano isaky ny maraina de miaraka eto tsika dimy mianaka de mamaky baiboly tsika zany te hanao an'izay fa te hamonjy an'zareo fa forceko zareo entre parenthèse de zareo koa nahita navy ihany tomany be ohatran'izany de tsy tena azon'zareo iny antranga pour vous dire hoe za koa mbola tsy haiko tsara hoe inona zavatra niainako tsy haiko no miteny azy hoe zavatra niainako ngeka nouvelle naissance de ny tokony nataoko zany raha ny tena isany hoe naka fotoana nianarana ny zavatra zaraiko aminareo de tena lesona nianarako manokana tokony naka fotoana nianarana naka fotoana ny coachena olona narahana olona ny fitomboako de tsy tokony tonga de nizara be tamin'zareo satria eritrereto hoe zahako zany amin'ny fanahy zaza vao teraka androany de zaho nitarika olona zay mbola tsy teraka ampianatra nitarika olona hivavaka fa tokony naka fotoana aloha zany naka fototra tsara
fa isaorana ny tompo aloha tsy nampivelon-dalanazy ny zavatra rehetra izay fa ny vokatra izay dia izao iresaka momba Jerosalema en fait nitanjoko amin'ity vidéo faharoa ity. Ny Jerosalema aloha zany dia ataontsika hoe ny ao an-tranontsika io zany tena noyau raha manambady ianao dia ianao sy ny vadinao ny ao an-trano vady aman-janaka ny Jerosalema raha mbola ampitovy ianao dia ilay ray aman-dreny ilay ankohonana misy anao sy ny ray tampo izay ny Jerosalemanao. Dia tao anatin'izay ohatry hoe nalahelo anahy zareo dia hoe ndao ary andeha hivavaka e. Izay zany tamin'izaho mpandeha am-piangonana fa tsisy né de nouveau fa izaho zany vao nateraka indray taminay dia mianaka. Dia nitarika an'zareo hivavaka rehefa maraina. Dia nandeha aloha iny nanaraka le plan an'ny mpiara-mamaky baiboly ireny izahay tamin'izany. Dia avy eo satria normal be koa moa izay zavatra nitranga niala tsirairay zany ny olona tao an-trano. Dia tamin'izay nanomboka niatezitra. Izaho koa tamin'io tena olona vao mianatra. Ny toetra mbola tsy niova fa mbola ilay toetra taloha fa efa né de nouveau aloha zany efa zava-dehibe izay. Fa ilay toetra taloha mbola ao ihany, ilay masika, ilay mibedy, ilay fiteny ratsy be mihitsy taloha fa teny ratsy ny afaka voalohany izany tamiko efa tsy niteny ratsy intsony fa tezitra fa miteny foana fa tsy niteny ratsy miteny zavatra momba ny olona nareo ohatr'izao. Dia nandeha ny fotoana dia niala tsirairay zareo zany tao anatin'ilay izy dia nalahelo moa izaho zany fa fahatezerana no fomba nanehoako an'ilay izy satria tsy haiko no nizara tamin'izareo no momba ny famonjena, tsy haiko no nizara tamin'izareo no momba ny tenin'Andriamanitra, tsy haiko no nizara tamin'izareo ny zavatra niainako satria mbola tsy fantatro tsara ilay izy. Dia tezitra dia j'ai qualifié tout le monde zareo zany nareo tena devoly daholo ohatran'izao. Dia nefa iny vao maika nampisy elanelana anahy sy ny ankohonako satria lasa nisy période tao anatin'izay nanomboka tamin'izay aloha zany dia nandresy lahatra anahy ny fanamasina hoe tsy manao famadihana intsony. Dia nanomboka teo dia lasa tezitra tamiko ny raiko dia lasa nandàna tsy ho zanany izy ohatr'izany ny zavatra niainako tamin'ny premier pas-ko tao anatin'ny finoana, tao anatin'ny fiainana niaraka tamin'Andriamanitra. Fa isaorako hoe teo foana Andriamanitra nanohana, nampianatra koa izy satria ny approche-ko tsy nety. Tena nirehatra be fotsiny tsy haiko na azonareo fa ho an'izay efa nateraka indray dia mahatsapa an'ilay mirehatra be amin'ny voalohany tianao ho toriana daholo. Izaho tamin'izany hatrany anaty bus, hatrany taxi be dia izay olona eo akaikiko eo dia efa voaresaka momba an'i Jesosy izay zavatra tena tsara fa mbola tsy nahay approche tsara fa tena hoe tellement zany nirehatra tao anatiko hoe faly be ahako nahafantatra an'Andriamanitra dia izay ny zavatra nataoko. Dia hiverina kely amin'ilay ao an-trano tsy mbola haiko tsara ilay ny approche dia lasa vao maika nampisy elanelana ilay izy. Dia ny toetrako teny an-dalana nitefen'ny tombo tsikelikely ny toetra, nitefen'ny tombo tsikelikely dia nianatra niaraka tamin'Andriamanitra. Be dia be mihitsy zavatra nianarako tao anatin'izay. Dia rehefa nandeha ny fotoana efa taona maro taty aoriana nampianarin'Andriamanitra hoe mitia ny ankohonako foana nahoana. Fa au fil du temps nahita ihany zareo hoe niova kay ny zanako, niova kay fa ilay fruit zany aty aoriana vao hita. Tsy haiko na azontsika. Dia ny Jerosalemantsika mila mahita antsika hoe tena ao amin'Andriamanitra. Misy indray olona efa mahafantatra na firy taona tao amin'ny tompo ary tia ny tena tiako ampitandremana antsika. Mahafantatra olona tantaran'olona toriteny be ilay olona nefa rehefa tonga ao an-trano dia mampijaly ny ankohona tena izay mihitsy ilay terme mampijaly. Tsy vavolombelon'ny Filazantsara nefa ireo ankohonan'ireo miaraka aminazy any am-piangonana dia ny zavatra ohatr'izany zareo tsy mety, tsy afaka atao zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa aoka ny Jerosalemanao ahitanao hoe tena niova ianao tsy miteny hoe parfait fa mbola manana faiblesse ianao izay ekenao eny masina hoe manaiky disiko ianao hoe diso rehefa diso ianao dia manaiky fa aza miteny hoe izaho tsy diso intsony satria ao amin'Andriamanitra dia nareo tsy ao amin'Andriamanitra. Izay zany tiako ampitandremana anareo ihany koa satria iny manakana ny fruit anao ireny. Fa ny ao Jerosalema aloha assureo tsara hoe tianao ny Jerosalemanao. Fitahiana ianao an'i Jerosalemanao fa tsy fatafitonana, tsy onzona, tsy vesatra ho an'zareo ianao fa ny ao anatin'ny Jerosalemanao ataovy tena hoe mahita. Hoe zafady zareo tapaka kely izy teo satria
nisy tsinety lasa nimaisina le vidéo andro arivariva koa moa izany manao an'ity vidéo antsika ity mialatsiny indrindra fa toizako izy teo resaka momba ny Jerosalema tsika teo hoe ny ao an-trano tena important hoe fitaratra ianao ao an-trano tsy hoe tsy manana fahalemena intsony fa au moins ekenao ny fahalemenao raha misy rehefa mitranga le cas fa antsika tenena hoe assureo hoe mahita ny Jerosalema antsika hoe tena olon'Andriamanitra isika dia izay anisan'ny zavatra anankiray tena ankoatran'le hoe soumis ambanina autorité isika dia aoka ny Jerosalema antsika tena hitantsika aoka izany tsika en fait ny tena tiako any an-tanàna antsika mahatonga anahy mizara an'izay dia mahita be loatra azafady fiainan'olona itsika eto Madagasikara tia le paraître le ivelany be dia be ny mpitoro filazantsara tsy manana fiainam-bavaka akory be dia be ny tsy manana fiainana miaraka amin'ny fanamasina tsy mifandray amin'ny fanamasina misy ary moa tena manenjika ny fanamasina ary tsy tia azy tsy tia ny fomba fiasany be dia be ny mpitoro filazantsara no manaratsy an'Andriamanitra be dia be ny tsy témoin akory fa au contraire lasa mampiseho mahatonga ny olona miteny hoe izany ve mivavaka izay tsy hanaraka an'Andriamanitra izany izay mahatonga anahy miteny hoe ny Jerosalemanao ny entourage anao le akaiky anao indrindra ataovy azonao antoka hoe manana témoignage tsara ianao rehefa zareo no miresaka momba anao zavatra tena tokony hizahantsika izay ny tena marina dia aleo ianao tena miova dia toetranao aza atao toetra amboamboarina fa le tena toetranao avoaka ianao any amin'ny afina tokony ianao ihany le mifandray amin'ny olona iny ianao ihany le miresaka amin'ny olona iny ianao ihany le entier izany ianao tsy miova ianao fa tokony hoe izay dia rehefa mitory filazantsara ianao amin'ny andavanandro tena tokony fiainanao ilay izy raha mandeha miasa ianao izany na any amin'ny toeram-piasana ary dia voninahitra ao an'Andriamanitra nizarako an'izany fa misy fotoana hitan'ny olona hoe hafa mihitsy ianao tsy misy ezaka manokana ataonao hitanao ny masoandro tsy miezaka ny amirapiratra tsy miezaka ny hanazava fa efa natiran'ilay izy dia izay mihitsy hiaino le natiranao satria izay natiranao izay no mahatonga anao hitondra fruit dia na mizara azy ianao izay ny zavatra anankiray tiako hampahaizana antsika koa rehefa mizara antsika dia zavatra iainanao ny zavatra tena nianaranao hainao no mampita anazy iny mora miampita any amin'ny olona raha zavatra tsy hainanao tsy ho hainao mihitsy no mampita anazy ho anahy manokana dia izay ny fomba fiainako zahako tsy tena hoe manao calcul be rehefa ohatra hoe hizara zavatra amin'ny Facebook na hoe na zaho manao an'ity vidéo ataoko aminareo manoratra point vitsivitsy hoy izao no tokony resahako fa tena miara-mikoriana amin'ny fanamasina fotsiny ahako hoe reto mivavaka maka fotoana mivavaka dia mizara hoe izao no tiako hozaraina dia ohatran'izay fotsiny tsy misy fotoana tsy voatery hasarotina be ny fiarahana amin'Andriamanitra fa hoe fankatoavana fiainoana sy fankatoavana rehefa mahay mihaino azy isika dia mankatoa azy dia mora kely ny manao ny zavatra rehetra izay ny anisan'ny zavatra tena hoe important dia mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra aza mitohy hoe tsy manana fiainam-bavaka intsony na maika tahaka n'inona azy ianao na be atao tahaka n'inona azy ianao dia ny fiainam-bavaka ao foana no garantira ny fruit anao amin'ny fitoriana ny filazantsara aza atao an'ilay hoe main'olona be dia be mantsy ny teny hoe comprendre anahy tompona ny relation antsika amin'Andriamanitra tsy tokony hisy zavatra andeha ao aorianany dia za tsy raha hoe tsy hoe comprendre anao Andriamanitra fa mampahery-tena fotsiny ny teny an'izany fa tena ataovy lara-pahamehana ny fitombonao amin'Andriamanitra dia voalohany izany ny Jerosalemanao dia ny jodisy ny samarisatra any am-parantany tena hoe fiainonan'Andriamanitra no mitondra an'ireny hoe makaiza indray no manaraka iza indray no tokony horesahana misy fotoana ianao fananiana hoe ataon'Andriamanitra hoe fananiana mandeha dia hiresaka amin'ny olona momba an'i Jesosy fotsiny afaka mitranga fa ny ankamaroan'ny fotoana ny olona no atiren'Andriamanitra makany aminao ihany koa mahita anao dia izy no miteny aminao hoe mba te invité anao izay hanao fampianarana mba te invité anao izay hihira amin'izao mba te invité anao izay hizara na misy olona mahita anao dia mizara manatona anao manokana fotsiny dia mizara ianao na
be fa tsy ho voafetran'izany fotsiny fa ny tiako apprécier anao dia izao hoe Jerosalema ataovy tsara, tiavy ny Jerosalema anao. Rehefa tia an'i Jerosalema ianao dia hainao no mitia an'i Jodia, Samaria, hatrany am-parantany. Raha tsy tia an'i Jerosalema ianao nefa mandeha mitory any am-parantany dia lasa am-piatsara velantsizana antsika raha amin'izay fotoana izay Jerosalema mijaly ataontsika hoe cas extrême be hoe Jerosalema ohatra hoe mamono vady ianao a Jerosalema, manompa olona ianao a Jerosalema, tsy omenao sakafo ny olona rehefa ao Jerosalema fa nefa ianao andeha hizara sakafo any mahantra. Dia tsy mety raha vao ohatran'izay hoe ianao tena olona vatravatra be rehefa miteny ao Jerosalema dia rehefa aty ivelany ianao malefaka be, tsy mety koa raha ohatran'izay fa tiavy Jerosalema ka justement ilay olona any ivelany ireny, ilay olona sarotra tiaviny ireny ianaranao no mitia azy satria ilay olona any ivelany ireny koa tena sarotra no mitia anazy fa tiavy Jerosalema. Aoka ianao fitahiana ho an'i Jerosalema dia rehefa matoky amin'ny kely dia entin'Andriamanitra amin'ny lehibe kokoa, ampanapahany be rehefa matoky amin'ny kely dia matokilo ianao a Jerosalema. Anisan'ny toy an'ilay témoignage-ko teo hoe zahako rehefa miteny an'Andriamanitra dia choqué dia lasa miady amin'ny olona ao an-trano satria tsy mety hanaraka an'i Jesosy eo zareo nefa za koa mba naka fotoana izay vao nanaraka ny Tompo. Dia nisy fotoana amin'izay rehefa tena nianatra dia ny zavatra nianarako tenenin'Andriamanitra izany hoe izao tiavy ny olona ao an-tranonao, asehoy azy hoe tianao izy fa tsy amin'ny alalan'ny teny. Mora kely mantsy ny teny, ozy ny fitenin'ny vazaha hoe talk is cheap, fa ilay action, ny attitude anao rehefa tenenina, rehefa tao aorianan'izay vao mianatra an'izany hoe misy fotoana manana ny rariny te hamaly fa tsy miteny ahako satria ho an'ny Filazantsara dia te hitory amin'ny olona tao an-trano tamin'izay. Dia anisan'ny zavatra tena nianarako be dia tao anatin'izay nataon'Andriamanitra hoe aseho anjareo hoe tianao izy fa tsy amin'ny alalan'ny teninao. Tsy afaka miteny izany hoe tiako nareo fa afaka manao action, afaka manao zavatra. Dia tao anatin'izay tena hoe soranin'Andriamanitra nanomboka niova ny olona tao an-trano, nanomboka natsapa ny fitiavan'Andriamanitra zareo, nitian'jareo tamin'ny alalako Andriamanitra. Dia nanomboka niova ny dadanay, nanomboka niova ny zandriko manarakaraka, nanomboka niova ny mamanay. Dia tena hitako hoe misaotra an'Andriamanitra fa izay kely ilay izy, ohatran'izay kely ilay izy. Zavatra ambamboara fitoriana Filazantsara izany tsy hoe zavatra aparan'ny fiainanao, tsy ivelan'ny fiainanao fa enao mihitsy. Enao aloha no tokony mesazy araka ilay nitenentsika tamin'ny vidéo voalohany. Izaho aloha, ilay toetrako aloha, ilay mahazaha anahy aloha. Rehefa tonga hozy izy ny fanahy masina dia azo hery ianareo tonga vavolombelona. Manova anahy izy dia lasa afaka mitory amin'ny olona ahako. Ny zavatra zaraiko anareo dia ohatran'izay ihany koa, zavatra iaino. Tena tsy afaka, tsy haiko izany. Raha ampisainao manao an'izany hoe ity misy fampianaran'olona na mizaranay momba izao zavatra tsy haino dia tsy haiko izany. Mety teoria be no omeko anareo dia feno ny lohanareo. Fa nefa rehefa zavatra iainako dia makany anatin'ny fonareo ny zavatra teneniko, miproduira finoana, miproduira hetaheta any anatinareo ny zavatra teneniko. Dia izay mihitsy nefa ny tanjony. Olona tonga mangetaheta an'Andriamanitra, olona tsy hoe mahalala information be dia be. Ny tanjoko androany tsy hoe hanome information be dia be anareo fa hikasika anareo hahatonga anareo hisy finoana teraka any anatinareo any. Dia tsy voatery parfait be ianao androany fa manomboa eo amin'izay misy anao, dia manao fa fidèle eo amin'izay misy anao. Tena izay ny anahy ny lakileako tamin'ny fiainana hoe matoky amin'ny zavatra kely, matoky amin'izay périmètre omen'Andriamanitra anahako aloha. Tsy maika hoe andeha hanao an'izao, maika hoe andeha ho arỳ fa tena tao anatin'izay no nasehon'Andriamanitra hoe izy koa no mahatoky. Dia nentiny tamina toerana, nentiny tamina sehatra ahafahako hoe miampakite misimisy kokoa. Raha ohatra ka ny olona ao an-tranonao tsy hainao miampakite azy, ahoana moa ny hanatraranao ny any ivelany? Nefa ny ao an-trano tena tokony tianao voalohany, tiavina voalohany, hitoriana voalohany. Dia raha mety aminao koa dia te hanentana anao androany hoe tiavy ny ao an-tranonao dia aoka ianao tsy amin'ny teny aloha nitory amin'izareo satria za tamin'ilay fotoana ireny tamin'ilay fotoana lenanao iray raha tena nitory an'i Jesosy tamin'ny vavako tsika ange veriny amin'ny afo be izao mila manao tena an'i Jesosy marina izany. Raha ohatra ka za teo tamin'izany dia teneniko hoe marina izany fa mitomboa aloha ianao, amboary aloha ny fiainanao dia avy eo mitory tsikelikely amin'izay ianao. Tsy hoe ho parfait ho aferika any tsy hoe parfait fa tena hoe matoky amin'ny kely
raha misy zavatra zafady raha misy zavatra tokony amboarina dia eto amin'Andriamanitra ilay izay tefeny ianao maneketefeny fa tany mangy eo am-pelantanantsika dia izay anirahany antsika dia andeha misy fotoana tsy miandry misy zavatra tsy voatery hoe tonga dia miova be amin'ny fiainanao dia izay ianao vao hoe hitory fa maneke fotsiny disponible eo am-pelantanan'Andriamanitra hoe ity izaho ampiasao vononako dia ohatran'izay dia avy eo Andriamanitra anitatra ny valanao izy andefanao hatrany am-paran'ny tany izy ahafahany mampiasa anao misimisy kokoa rehefa afaka nampiasaina ianao tao Jerosalema fa ny afatra androany dia hoe miolanja Jerosalema tsy avy Jerosalema ilay ao anatin'ny ankohonanao ataovy hitany hoe tondra ny filazantsara ianao dia valida kokoa ny témoignage-nao aty ivelany. Zay ny tena navesatra tamin'ity faharoa ity dia mino aho hoe Andriamanitra anangana anao indray mety hoe nanao erreur ianao dia izaho koa nanao satria izany ny zavatra nataoko. Izaho efa niaina an'izany hoe 2 semaines ao anatina trano anankiray tsy miresaka amiko mihitsy dadanay fa izao nefa ny fitiavan'Andriamanitra nakasika anazy avy eo rehefa nandeha ny fotoana dia afaka mitondra anazy tao amin'ny tompoako dia te hampaheranareo aho hoe indraindray tsy mahita vokatra eo ny eo koa tsika dia tsy mampalahelo izany satria na ianao io azy dia be dia be nefa niteny taminao ihany koa elaela nitravahiny tompo elaela koa ianao vao nanaiky nanolotena dia manomeza fotoana ny hafa ihany koa c'est vrai mandeha be ny fotoana ataovy ao an-tsaina koa hoe mandeha be ny fotoana fa any mivavaka ianao tena manao mafy ihany koa dia rehefa mitory amin'ny fitiavana ianao dia taritina amin'ny fitiavana mila fitiavana tena mahakasika olona be indrindra izay no mahatonga ana miteny tsy teoria tsy débat tsy mifandresy lahatra mifanjinjaka eo ka zao débat théologique no fiainanao zafady ny fiainanao no message voalohany ohatran'ny fitenin'ny olona ilay mitory teny ireny moa hoe ny filazantsara fahadimy dia ianao dia ny fiainanao dia travailleux ny fiainanao dia aoka hiasa aminao ny fanamasina dia miaina amin'ny fifaliana anaty fiadanana misy fotoana nanatina problème na ny fiadanana nananao fotsiny dia efa mahakasika ny olona dia tena iaino ilay baiboly izay vakianao miarama mandeha amin'Andriamanitra vakio dinio iaino ampiaro ny tenin'Andriamanitra dia hitanao fa mitondra vokatra izany fankatoavanao sanandro dia mitondra vokatra eo amin'ny fiainanao dia izay no tiako zaraina kely androany amin'ity tapany faharoa ity fa mino aho hoe mampahery anao izany dia ny tena lakile an'izy rehetra dia tena hoe ny fanamasina miasa ao anatintsika tsy misy afa-tsy izay dia tompo hitahanareo manokana faly be afaka nanampy anareo tamin'ity vidéo ity dia tena vavaka ato anatiko hoe tsy amin'izao toeran'izao intsony misy anao amin'ny herintaona ohatran'izao fa mety hoe efa mitombo be ianao mivavaka atao koa dia tsy hemotra tsy verin-dalana ianao fa fantaro hoe iza marina Andriamanitra anisan'ny tena lakile angamba ny ampiako farany koa hoe fantaro hoe iza Andriamanitra dia ny fahafantaranao iza Andriamanitra manampy anao mitia ny hafa manampy anao mitory aminy ihany koa dia izay angamba fa izay ny zavatra napetraka ny tompo tato anatin'ny foko Jerosalema tandremo tsara ny Jerosalema antsika tsy avy zareo dia ao ianao no mitory ao aloha sehatra anao voalohany dia amboary tsara ny fifandraisanao ao ny fonao ao toe-ponao ao ohatry ny ahoana toe-ponao ohatra ny attitude-anao tsy voatery hoe ianao ilay tsy miteny fotsiny fa hoe ny attitude-anao ve tena tia olona mateo-tia ve ilay Andriamanitra aseho anao hoe ao anatinao Andriamanitra dia izay ve ny image aseho anao dia izay dia tahiny tomponareo tena faly afaka nanao ity vidéo ity hitako hoe betsaka ny olona mila an'izany zavatra izany dia misaotra ny fanamasina afaka nampiasaina androany hanompo anao androany amin'ny alalan'izany fizarana izany dia tahiny tompo manokana ianao ny tanan'Andriamanitra anie hiaraka aminao ny anjely anie hiaraka aminao koa rehefa mitory ianao dia mitory misy signe prodige ianao fa tsy miteny maina fotsiny tsy débat tsy resaka saina fa resaka fo hoe révélé ao anatin'ny fonao Andriamanitra fa tsy hoe fantatro amin'ny sainao fotsiny hamantatra an'Andriamanitra anie ianao halala azy anie ianao hiaran-deha aminy ho tia azy anie ianao ho faly aminao anie Andriamanitra
ho faly amin'ny fisianao anie Andriamanitra dia ho tahinany ny fireneny rehetra amin'ny alalanao. Dia ho tahinany Madagasikara amin'ny alalanao, ho tahinany ny ankonanao satria misy ianao dia ny fisianao anie tena misy différence anatin'ny fiainan'olona maro. Izay ny favakako anao sady tsodrano dia Andriamanitra hitanareo tsirairay avy dia tahin'ny tompo dia mahomby azy amin'ny zavatra rehetra hitondra voa be dia be anie nareo voa mifanaraka an'ilay ianao any amin'ny secret dia ho authentique anie ianao tsy ambamboary tsy hanambomboatra anie ianao rehefa amin'ny réseaux sociaux sy rehefa eny mason'olona fa tena hoe ilay ianao iny ihany no asehoanao. Dia izay efa samy tahin'Andriamanitra dia voninahitra ho anazy rery dia misaotra ny tompontsika fa afaka mifampizara dia Jesosy ho anao rery ny voninahitra anatin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa ianao no nahatonga ny zavatra rehetra, ianao no loharan'ny zavatra rehetra dia teraiko ianao asandratry ny anaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Izay ary tahin'ny tompontsika.